nametraka ny antota taratasy fandraisany anjara ao anatin'ity fifidianana filoham-pirenena amin'ny fafitony volana novambra ity ihany koa ny pasteur Mayol ny maraina teo niavaka ny nanatanterahany izany fanaterana ny antota taratasy any satria dia ny fanamina mahampitandrina azy mihitsy no netiny teny amin'ny fitsarana avim-balalampanorenana nanaterana izay antota taratasy zay. Ny maraina tamin'ny folora sasany no nigatona teny amin'ny HCC nametraka ny antota taratasy firotsahana fidiana filoham-pirenena amin'ny fifidianana izay ho tanterahana ny 7 novambra ho avy io ny pasteur Mayol sy ny délégation miaraka aminy fitafiana amin'ny mahampitandrina azy no nentiny teny an-toerana izay nilazany fa misy antony manokana no safidianana izany namarana ihany koa fa mba hisy ny fitoniana atao amin'ny firenena dia tsy tokony hisy ny fanilin-keliana atao amin'ireo mpifaninana. Dia pasteur fatsokanao politika zay zany aloha mampiavaka azy tsara zany zay no makaraka an'izay resaka laïcité de l'État tsisy lalàna mihitsy amin'ny laïcité de l'État hoe ny malagasy pasteur na ombiasy na biskity dia tsy mahazo milatsaka fidina tsisy lalàna an'izany ny amintsika amin'ny laïcité de l'État tsisy zany ka manana ny zom-pirenena malagasy rehetrarehetra afaka milatsaka fidina tsisy akanavaka tsisy akanilikilika tsisy sakatsakany programme nasanay fidinina anankitelo fotsiny miady amin'ny fantrana faharoa ametraka ny tany tandalana fahatelo amerina ny izy parsa eto Madagasikara zavatra tsy hain'olombelona zany fa hain'Andriamanitra. Nambarany fa tomomba n'ireo taratasy izay notakiana taminy sy ahafana miatrika ity azakazaka makeny avoloha ity ny pasteur Mayol zany no candidat fahatelo na feno ny taratasy teny amin'ny HCC.